Fandraisaka ny zava-misy eo anivon'ny Antemineram-pirenena iansika dia Nasiam-panavaozana ny tontolon'ny fikirakirana ny informatika eo anivony zany andrim-panjakana izany napetraka teo anivon'ny Antemineram-pirenena tokoa mantsy ny sehatry ny Intranet omaly no notokanana tamin'ny fomba ofisialy zany. Azo tanterahana eo anivon'ny Antemineram-pirenena ny fifidianana ara-pomba elektronika manomboka amin'ny fivoriana ara-potoana izay totosaina ny volana meo avy izao. Io no anisan'ny zava-baovao entin'ny Intranet izay niarahana tamin'ny masovy frantsay ny fametrahana azy. Tena tombotsoa zany dia rehefa azahoana fitsimbinana ny fotoana, tsy mahavery fotoana, fitsimbinana ny hery ihany koa, tsy mahalany hery ary indrindra fitsimbinana koa ny fandamina. Satria eo amin'ny alalany rehefa manao ny asa moa asa-panjakana, andrim-panjakana dia misy ny fandaminina na ara-taratasy na ara-penina na ara-pitaovana hafa maro koa fa tratra rehefa efa misy an'ity fifandraisana anatin'ity amin'ny alalany hoe Intranet dia mihena daholo zany rehetra zany foana aza zany rehetra zany. Ny zany aloha raha tratra ny fanirina teny amin'ny fivoriana manaraka ara-potoana zao dia efa mba tokony tafapetraka ilay izy nefa moa miakina amin'ireo mpamatsy vola koa sy miakina amin'ireo hoe ny mbolanaovan'ny zareo ny tota-taratasy amin'ny vina izay volanina ny amin'ny fametrahana zany. Ny tompona ndraikitra misahana ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana ara-toekarena ny andrim-panjakana ary ny fiara-miasa ara-kolotsaina no nisolo-tenany masovy frantsay moa tamin'ny lanonam-pitokanana ny Intranet teto amin'ny Antemineram-pirenena Tsimbazaza. Momba ny fivorian'ny Antemineram-pirenena raha ny fantatra dia talata voalohany amin'ny volana May no voatondry ny lalàna tanterahana izany hoe ny 9 May avy izao no anatosana ny fivoriana ara-potoana ny ity andrim-panjakana ity.